manolotra ny arahaba tompoko. Ny atmosfera tsy maro toerana no mandrafitra ny toetry ny andro any amin'ny afovoany andrefa ny Madagasikara. Arak'izany dia mbola miandrandro oram-baratra hatrany any amin'ny faritra iny atao anatin'ny roa andro ho avy. Etsy ankilan'izay ihany koa dia mafana manevikevoka mihitsy saika manerana ny nosy fa misongadina kokoa izay hafanana mihoapapana izay any amin'ny akitany andrefana sy atsimon'ny Madagasikara. Mety ho tafiakatra hatramin'ny 40 degré mihitsy ny mari-panambony indrindra amin'ireo toerana ireo. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina dia mety hisy sisan'orana tandrifin-drahona ny vao-maraina be any amin'ny faritra Boeny mihazo ny distrikt'ny Kandreo sy Ambatomainty. Mety hahazo orana tandrifin-drahona ihany koa ny morontsiraka ny faritra Atsinanana sy Vatovavy. Andrahona ny vao-maraina fa hisava miandalana ihany rehefa misandratra andro antsika eto amin'ny afovoan-tany mihazo ny alaotra mangoro sy Analanjorofo. Ny faritra sisa rehetra dia maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibalika tanteraka mihitsy ingaby masoandro. Raha ny tolakandro indray dia ahazo oram-baratra ny any amin'ny akitany ny faritra Boeny mihazo amin'ny faritra Melaky, Kandreo, Dongelava, Soavinandriana Itasy ary ny ilany andrefa ny faritra Ivakinankaratra sy Amoronmania, izany hoe any amin'ny distriktan'ny Mandoto sy Ambatofinandrahana. Iverina andrahona amin'ny fiafaran'ny tolakandro noho ny hafanana izay misy ho antsika eto amin'ny afovoan-tany sy ny ilany atsinanan'ny Madagasikara. Ny faritra sisa rehetra dia saika hibahan-toerana kokoa ingaby masoandro fa mety hisy orana tandrifin-drahona miserana indraindray ny manodidina ny Samborano. Raha ny vinan'ny maripana indray araka nefa natsidika teny am-piandohana dia mety hanainga hatramin'ny 40 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny distriktan'Antsalovo, Miandrovazo, Malaimbandy ary Manja. Manainga hatrany amin'ny 5 na 9 degré kosa aty amin'ny akitany atsimon'ny Madagasikara. Any amin'ny faritra avaratra andrefana moa dia manodidina amin'ny 4 na 9 degré ny maripana ambony indrindra. Ho antsika eto amin'ny afovoan-tany dia eo amin'ny 20 degré ny maripana ambony indrindra. Hafana be ihany koa ny any amin'ny faritra Bongalava satria mety hanainga hatrany amin'ny 4 na 5 degré. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alahady indray dia mbola azo oram-baratra ny any amin'ny faritra Melaky, Bongalava, Itasy ary ny ilany andrefa ny Vakinankaratra sy ny tapany avaratra ny faritra Menabe. Iverina andrahona ho an'ny afovoan-tany sy ny ilany atsinanana ary maina tanteraka mihitsy ny faritra sisa rehetra. Ny vinan'ny maripana manodidina eo amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny akitany ny faritra Menabe. Tsy misy fiovana kosa ny any amin'ny faritra avaratra andrefana fa eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 degré hatrany. Hanainga hatrany amin'ny 5 na 9 degré kosa any amin'ny akitany atsimon'ny Madagasikara. Morontsiraka atsinanana saika eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Ny vinan'ny toetry ny andro ny alatsinainy indray dia saika miamaina aloha manerana ny Madagasikara fa mety hisy orana tandrifin-drahona miserana ihany no manodidina ny Samborano. Mety hahazo oram-baratra ihany koa ny tapany avaratra ny faritra Menabe sy ny faritra Melaky. Raha ny vinan'ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 30 degré any amin'ny akitan'ny faritra Menabe, 30 degré any amin'ny faritra avaratra andrefana ary mety ho tafiakatra hatramin'ny 30 degré ho antsika eto amin'ny afovoan-tany. Raha fehezina dia hafana tanteraka mihitsy izany ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Araka nefa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro omenanao indray ny tahan'ny falitondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha hitantsika amin'ny kisary izao dia ahitana trangana falitondrivotra eto Antananarivo amin'izao fotoana izao satria tafiakatra ambonin'ny fetrany OMS avokoa ny rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro ho avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ao ambony hatrany ny tahan'ny falitondrivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Arak'izany dia hamafisina ny fampitandremana ho an'ireo sokajin'olona marefo amin'ny falitondrivotra. Iza moa izay olona marefo izay fa ireo vehivavy bevoka, ny zaza madinika, ny olona efa nahazo taona ary indrindra ireo olona manana olana amin'ny taovam-pisefona sy ny fo. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay be mety ao Madagasikara dia mirary farany herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.